Croisade, c'est sauce manasitrany ho amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara. Iarahana amin'ny Bishop Dag Eward Mills. amakivaky ny RN7 ny herin'Andriamanitra. Ho sitrana ny aretina ho afaka ny fatorany, famonjena ho an'ny zevery ary hitsangana ny malemy. Mivonoana ary toy izao ny programa. Ho antsika rehetra eo amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina ny faha 12, faha 13, faha 14 ny volana Novambra eo amin'ny gara manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Dia hitondray ao Fianaratsoa manomboka amin'ny faha 14, faha 17 ary ny faha 18 ny volana Novambra manomboka amin'ny 2 ora sasany fotoana ary eo amin'ny 15 Pasambasa. Tsy ho diso anjara amin'izany koa ianareo rehetra aniosy manomboka ny faha 20, faha 21 ary ny faha 22 ny volana Novambra ao amin'ny 15 Manarapetra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Afana dia afana fotoana rehetra ary ifaranao amin'ny faritra Toliara ny faha 4 faha 5 faha 6 ny volana Novambra amin'ny 4 ora tolakandro. Toerana Stade Maître Kir Andaboly. Tongava maro, teneny ny namany, miapana, ireo manodidina rehetra. Croisade, c'est sauce manasitrany ho amin'ny faritra atsimo.